mbola magnampy ranabavy ty fô za amin'ny raha mikasiky lavany. Ministre ny commerce igny moa zany nalakilaky ny nandoko ny amboko ny nandopatra izy igny agnisan'ilay tegna tiany mbo hikoragnina fô nagnano raka ny rasa iny ra navantso azy igny fô anao tsara mampitapita hafitra aminazy. I raha mikasiky lavany ity ny angavianay mbo ararahana andre hely raha volagninay mikasiky izy fô anomboko lany fagnatsika aminazy io e. Efa 3,000 2,000 karaha volagnin'ny ranabavy take. Nefa ny mba fa maromaro ihany nisozikevitra na mienay tamin'zy tagny tam 2020-2021 efa nagnamia sozikevitra zao tokony atao izy, zao tokony atao izy. Ka dia atsipy nitady antandroko ny omby, atsipy niteny ampony mahalala. Minisomagnan-tegna zay fa tompon'andraikitra mahalala ny zavatra tegna tokony atao amin'izy regny. Mikasiky ny ministère ny commerce ihany, raha 3 taona lasa namoronana ny CNV dia agnisan'ny fanapakevitra lehibe ny volagnina tamin'izay ny fangalana $4 isaka ny kilo ny lavany agny ivelany. Tsara ny maregny amin'izao fotoana zao efa misy vola mihoatra ny $30 millions ny voangon'ny CNV amin'ny fotoana zao. Tsara izay. Ary tiako marina eto ny tanjona namorena ny vola $4 ita amin'izay dia ikarakarana ny raha jiaby mikasiky ny fambolena lavany. Akao ny mikasiky ny fandriam-palema, akao ny mikasiky ny fagnatsarana na fagnamezana fampiofanana ireo mpamboly lavany, akao ny fampitaovana zareo amin'ny resaka pensionnage mba vatsiana pension zany reo olo reo tsy trondra akory ny tiako tenenina eto fa le fitaovana agnanaovana mariky ny lavany agny ampotony. Agnatin'izany koa ny fagnoregmana fotodrafitrasa mikasiky ny fahasalamana amin'regny toerana mamokatra an'iregny lavanilina reny. Agnatin'izany koa ny fagnoregmana ny herinaratra amin'ireny toerana mamokatra lavanilina reny. Fa malahelo ny tegna ko milaza amintsika eto fa 3 taona 4 taona amin'ity no nanangonana ny vola $4 na isa kilo io tsy mbola nisy na 1 franc nampiasaigna agny amin'ny toerana mamokatra lavany. Na andre plasine tsy efa komansy lany fagnady zay vao atao iny mivoly kajiny fô tsy ampiasaigny amin'ny raha nangalagny izy. Andeha atao iny volanay izy. 3 taona ve tsy mety mahita programme anasa ampiasaigny voly manampahaizina mirokaroka Antananarivo aty. Volanay izy iregna amin'ny tanina izy voly fô tsy nampiasaigny Antananarivo aty na mimponan'izy fô ampiasaigny amin'ny tanina viany lavany. Volanay izy amizahay rahanay magnanongan'izay edy raha kedy $30 millions lasa banky no mahita ny tombony. Ko satria ela i vola io koa aloha mpindramin'ny banky maloha mbo zahoana tombony. Hevitry faharoa zay tsy ratsy. Rehefa ipetraka ihany le vola sitrana apetraka amin'ny banky mba zahoana tombony hely. Fô andeha apetraka amin'ny banky ny fagnarahana nangalagny vola $4 io. Ary fahitavanay azy dia mitazoko ny fandiniana ny fampiasana azy mandy ka 3 taona ho avy efatra taona venao tsy ahay andiniky raha andeha ampiasanao raha alainao amin'olo. Alohanao hialaka raha amin'olo tokony avidininao ino ampiasanao azy. Ka atsika amin'ny oktobra ka tsy mahita vahaolona ampiasagny lavany volan'ny lavany io amin'ny fivorenantsika amin'ny mois d'octobre
sadesika atsika e. Satria tsy manderaka ny tokony ho izy. Rehefa tsy misy olo manampahaizana afaka ampiasa vola io a, ambila fangalany vola ka dolara io. Fa tsy andeha kajigny ny fagnarahana tamin'zy. Fa andeha agnamboarana école agny amin'ny tany mpamokotra lavany, agnamboarana tobi-pahasalamana agny amin'ny mpamokotra lavany, agnamboarana éclairage agny amin'ny toerana mpamokotra lavany, agnamboarana poste avancé ny gendarmerie iarovana an'ireo mpamboly ireo. I raha jiaby zay tsy henandre mamorona fomba andeha agnamboaran'izay ambany volo agny. Izy ka tsy henandre volagna aminay, zahay agnatoro andreo ty mila poste avancé zone vert, ary efa misy nataonay agny. Hoe ireto ny raha tokony nataontsika. Ka dia miala tsiny, miala fondro, miala saloha fito. Marary aminay loatra ny zavatra miseho, ka dia aokatsika mba hifagnampy sy hifampitsinjo. Ary zay le mavoa rehefa avy eo. Rehefa manomboka miakapeo de lazaina reto mety anohitra. Tsy zay fa miaritra ela loatra. Manjary miakatra ela loatra. Miaritra ela loatra. Anao andiniky raha taonao araiky ampy, fa mandeha 2 taona, mandeha 3 taona. Non. Manjary ohatrany tsy zay le ny fagnarahana. Ka dia amboamboara hely atsika mivora mois d'octobre de takineo ny efa isen'ny résultat amin'ny fomba fampiasana. Agnisan'ny manjary fampiasana ny vola de ny fividianana scanner itiliana an'ireo lavany ireo agny amin'ny fatra no renivohitry ny famokarana lavany magneran-tany. Taloha afaka magnano exportation avy agny. Amin'izao fotoana zao de tsy maintsy ampiakarina ty Antananarivo daholo ny exportation. Tsisy scanner honya itiliana an'ireo carton na lavany ireo. Magnino tsy vidianana scanner iny vola 30 millions de dollars zay. Ary zahay mampitandry so mihinan-kiny ny vola ila ste. De ifankahita tsika e. De fa volagnina eto la de so misy mieritreritry hihinany vola. Amby lasa amby tsy manana eto photo zay misy hihinany borona eky. Fa mila heriny amin'ny tany nazahoana azy. Niakatrakatra hely maripana, monsieur le ministre. Andro lasite mangatsiatsiaka. Dia everiko fa mazavazava zay zavatra noresana zay, ka dia mino somagnano tegna zay fa ahazo valiny ampanajana amin'izay fangatananay zay. Mikasika ny fampiofanana moa zany mba tsara jirena ihany madame ministre agny amin'ny faritra Ambatsoa, satria mba manana tanora, manana vokatra fanondrana ny amin'igny faritra igny, manana an'ireo ataoko hoe tanora tia magnano fanaka, tanora misehatra ny fizahantany, tanora amin'ny sehatra ny famboliana, ka mba magniry zay ny mahita n'regny toerana sasany anaovana fampiofanana. Ka dia zay ka zay tsy mangaka raha tsy mila. Ka dia mangavanao madame ministre mba hijery ny fampiofanana any amin'ny faritra Ambatsoa. Zay zany ny teny avy aty aminay, dia misaotra nareo mianadahy ny eno hatramin'ny farany, ary misaotra Andriamatofola miala tsiny fa somary ampakapakatra volume hely ny zanakanao monsieur le président, fa so manjary tara loatra ny fampiasana n'regny zavatra tadiavinay. Misaotra monsieur le président.